ao amin'ny epistily ho an'ny Hébreu toko fa 1:10 mbola iarahantsika mamaky sy miaino ny Hébreu toko fa 1:10 ny andiny fa 7:30 sy ny fa 70. Hébreu 1:10 7:30 sy 70 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary reo rehetra ireo na dia efa nahazo laza tsara noho ny finoana azy dia tsy mba nandray ny tenitsika sana, fa Andriamanitra efa namboatra izay tsara lavitra ho antsika mba tsy hatao tanteraka ireo raha tsy efa mbia eo kosa isika. Amen. Mampandiny tena atsika kristianina ny tompo an'io ry havana. Kristianina no resahana eto. Kristianina manahoana ny lazanao, tsara laza ve ianao, tsara laza ve ianao. Ary raha tsara laza ianao dia araka ty andiny fa 7:30 ty ihany hoe tsara laza ve ianao noho ny finoanao. Kristianina malalo, tsara laza ve ianao noho ny finoanao. Tsara laza eo anatrehan'Andriamanitra, tsara laza eo anatrehan'ny mpiarabelona, mpiara-mivavaka aminao. Tsara laza eo anatrehan'izay tianao, tsara laza eo anatrehan'izay manentsika anao. Ary ho tsaron'ny taranakao ve ianao, ny dadanay, neninay, dadabenay, dadany dadabenay, etsetera, ny razanay. Zay dia taranaka olona tsara laza noho ny finoana. Zay ry havanao no afatra men'ny tompo atsika amin'izao maraina izao. Iza moa no olona tsara laza noho ny finoana ry havana? Ny olona tsara laza noho ny finoana dia olona ninoa an' Jesosy Kristy tompo, olay Mesia tonga araka ny teny fampanantenana men'Andriamanitra hatry ny fahagola. Zany ny olona tsara laza noho ny finoana ry havanao. Finoana miompana amin'ny finoana an' Jesosy Kristy Mesia, lay mpamonjy be fahasoavana. Ary noho zany fahasoavana zany dia tonga izy hanafaka antsika amin'ny fahotantsika. Ary mba handehanantsika mendrika n'izany mpamonjy zany dia fenoin'ny fanahy masina isika mba haharitra amin'ny diantsika ety an-tany. Fa rehefa mifarana le dia ety an-tany, io Mesia koa no tonga tety an-tany milaza hoe tonga nanokatra indray ho anareo faravaran'ny lanitra. Zany ny olona tsara laza noho ny finoana ry havanao. Fa zao eto amin'ity Hébreu 1:10 ty dia le kristianina ao amin'ny kristianina le mpino ao amin'ny testamenta taloha reto lazaina hoe tsara laza noho ny finoana reto, tsara laza noho ny finoana. Ahoana moa ary zany? Tena matehidera ny finoana ry havanao. Satria ireo na dia tsy nahita ny Kristy azy, satria ireo na dia tsy nahita ny fanatanterahany teny fampanantenana hoe isy Mesia ho avy ihany, dia fa nino ny velona ary nanompo tahaka ny nahita ny Mesia ry havanao. Zay reto olona tsara laza reto noho ny finoana. Ary dia manome ohatra moa zany ny epistily an'ny Hébreu manomboka any amin'ny Abela, Enoka, Abrahama, tsy jeren'izy rehetra sika. Fa Abela nge
ny lazany hoe nafantatra n'le Mesia tonga andatsaka ny rany izy de hoe Abela nanao fanatitra voaloha teraka Abela no nataony fanatitra asa zay na fomba nampahafantarany fanaizana zany fa nampiseho izy fa hoe mafantatra ny Mesia izy. Enoka ry havana le lehilahy lazaina hoe nandeha niaraka tamin'Andriamanitra nafantatra koa izy hoe zany Jesosy zany ny anaran'izany Mesia zany de Emmanuel, Andriamanitra miaraka amin'ny olona, eo anivon'ny olona. Enoka nandeha niaraka tamin'Andriamanitra. Zany ny olona tsara laza noho ny finoana, tsy nahita ny Jesosy nefa nino azy, nanompo azy. I Abrahama koa nge tsy nahita ny Jesosy fa i Abrahama ny teninan'Andriamanitra hoe ao amin'ny Genesis 2:20 hoe amin'ny taranakao no hitahina firenena maro satria nitandrina ny teniko ianao. Ary rehefa mamaka Matthieu 2:1 miresaka ny firazana Jesosy hoe Jesosy zanaky Davida, zanaky Abrahama, io le Mesia io. Zay aloha zany ry havana le olona tsara laza noho ny finoana, tsy nahita nefa nino tsara laza izy. Fa zao ry havana, zao ahoana ny amiko, ahoana ny aminao, satria isika toy ny nahita le fanatanteran'Andriamanitra, le teny fikasana momba ny fahatongavana Mesia. Na tsy velona za 2 taona zay tsika 2 taona lasa zay fantatsika fa tonga ty an-tany na manga n'ty tany ty Jesosy Kristy ry havanao. Mba eritrereto hoe retsy nandeha tamin'ny finoana, ny atao hoe finoana arak'le irantsika teo, finoana miorina amin'ny teny, tsy nandeha tamin'ny émotion, tsy nandeha tamin'ny fahitana fa ny fikitra tamin'le teny fampanantenana. Ary ianao manahoana fifikiranao amin'ny tenin'ilay Mesia io ry havanao, zay maty ary nitsangana tamin'ny maty, isolo heloka anao ary anamarina anao. Menao lanja ve zany teniny zany ry havanao? Fa raha tsy mamelanja ny teniny ianao fa vakinao arak'heviny notra famakina gazety fotsiny par curiosité io Baiboly io, tsy ho tsara laza ianao noho ny finoanao. Ary metsoro-menoatra ry havana, reto olona tsara laza noho ny finoany any Jesosy ao amin'ny testamenta taloha reo ankehitriny na dia mbola tsy nahita ny Jesosy raha fa noho ny finoany miandry anao ao am-paradisa ao izy. Zay le izy ry havana. Manahoana tsara laza noho ny finoanao ve ianao ry havana? Ny famarinana manaraka ry havana ty zao, ny olona tsara laza amin'ny finoana dia olona tsy manompo sampy. Ny olona tsara laza amin'ny finoana dia olona tsy manompo sampy. Ny perikôpa ny tantara faharoa 4:20 ry havana, misy ny tantaran'ny Zakaria, tena mampatsiaro ny zavatra iainantsika malagasy. Hita amin'ny 7:12 tamin'izany fotoana zany hoe ny mpanapaka ny Joda, zany hoe manapahefana rehetra tao amin'ny Joda dia hoe nandao an' Jehova dia naninona lasa nanompo Asera sy sampy, nanompo Asera sy sampy. Fa Zakaria tsy ndrin'ny fanahin'i Jehova dia tena hoe niteny tamin'ny zareo eo amin'ny 2:20 hoe nahoana ianareo no mandika ny didin'i Jehova ka tsy mahita fanambinana, satria efa nahafoy an' Jehova ianareo dia nafoy ianareo kosa izy. Ry havanao,
anatin'ny fankalazana fainimpolo taona ny fahaleovantenantsika isika raha malala ny situation misy tsy misy fanambinana fa maninona tsy misy fanambinana amin'ny mampitandrina ry avana io tenenana satria enimpolo taona nanompoana sampy isika malagasy ary nizaniza anjaka anapaka mandritra ny enimpolo taona manaraka eo raha tsy manapa-kevitra izy hoe okizay ny sampy sy ny asera krosofahana ty fireneny ty ry havana krosofahana ty fireneny ty variana tamin'ireny aty hevitra mangotraka ary mbola mitoy ireny momba ny fanorenana zavady fanorenana Colisée ao anaty rova samy efa rentsika daholo ny argument rehetra ao fa mamaky nyty péricope ity dia mahatsiaro hoe misy olona ary tsy vitsy ry havana amin'ny rova io nge misy fomba tsy maintsy tandremany ary misy ranga anankiray zay nahavariana anisan'ny mpandala fomba malagasy zay any intervivena tamin'ireny fotoanandro reny ozy misy fomba tsy maintsy arahanao ozy izy ary manontany an'le comité scientifique ozy izy sy manontany ny technicianina hoe mba nijery andro ve nareo andro inona volana inona no nametrahana le première pierre le Colisée mino ary havana fa mbola maro ny kristianina mbola ohatran'izany hoe mbola misy fomba tokony hajaina eto amin'ity tany sy fireneny ity ary zay ozy izy Zakaria zay ny tsy ahitantsika fanambinana ry havanao zay ny tsy ahitantsika fanambinana ary zay ny tsy idirantsika ny an-danitra rehefa niaina fiainana ozony isika teto amin'ity tany ity ao anatin'ireo tantara ny martyra resahany paster Rabary havana dia misy an'izay vehivavy zay antsoina hoe Rafaravavy Maria Rafaravavy Maria dia efa nikasaindray ny aro no ny mokondohany ara-panahy sy ara-pinoana hoe ity dia finoana dia izy nygadrainy iny dia hoe gadrainy izy ny alina ny pitso maraina ny pitso voamaraina be dia ovinoana dia zao ny vavaka nataony ny alina hoe aminoana azy iny hoe Andriamanitro tahaka ny kristianina tonga tao amoron'ny Jordanina ny mpanomponao ankehitriny izy Rafaravavy Maria zany miampita sisa ny mpampita sisa zavady ny mpampita sisa no andrazako zany le olona tsara laza amin'ny finoana dia nitoy izan'le vavaka hoe raha tokony ho faty aho no ny finoko aho dia vonina aho fantatro fa ho an'ny voninahitra ao ihany zany voninahitra ao irery zany aoka ny sitraka ao tompo no atao miandry ny mpampita ny on'ny Jordanina ho Rafaravavy Maria vavaka izy ry havana kanjo moa ny alina iny may ambony tsimbona dia hozy izy raha ny aro hoe atsahary daholo ny raharam-panjakana rehetra zay ny nahavitra tamin'ny fahafatesana any Rafaravavy Maria fa izy moa zany tsy ny finoana teo fa 5 volana tateriny izy namidy ho andevo dia avy eo izy afaka nitsoka tany Angletera ary tany izy no nitsoro fahavolombelona ny amin'ny zavatra niainana sy ny inony ary zavatra lalova Madagasikara namelona ny fiangonana matory tany Angletera maninona ny tsarovany Rafaravavy Maria Rafaravavy Maria ry havana dia hoe zanaka ny rainy dia andriam-bavety ary ny anadany dia manamboninahitra ary Rafaravavy Maria io izy mivady dia tena hoe nafana fo tamin'ny fanimpotsamby zany hitsaivana azy eto hoe nafana fo tamin'ny fanimpotsamby ny volany ny fotoanany dia laniny tamin'izany hoe fanimpona samby zany
de tantarain'ny paster Rabary hoe ndray andro izy mivady andeha aka sampy any am'le mpanompo sampy am'le fanaovana sampy andeha aka sampy any izy de tonga am'le efitry le mpanompo sampy izy de hoe tonga avany izy maka kitay ny apahan'le kitay nanamboarana an'le sampy ny apahan'le kitay nandrahoana sakafo taty orina nandre toroteniny miompana tamin'ny Isaia 4:7 Rafaravavy Maria ny sasany resaka kitay sasany dorany amin'ny afo eny ny sasany andrahony ena manatsika eny izy ka dia voky tena zazany zay ny kasian'ny tompo azy ry havano zay ny kasian'ny tompo Rafaravavy Maria kasian'ny eritreriny nandraisan'ny tompo de rehefa natao batisy izy de natao hoe Rafaravavy de nampiany hoe Maria ny anarany renin'ny tompo le anarany zany le mpanompo sampy nahita ny faratsiny zany sampy zany ary mitsolo vavolombelona amintsika ry havana androany atsara io fa tsy ahitana fanabinana ety an-tany atsara io fa tsy hidirana any an-danitra ary engane isika le jour hoe ho totsy fahafatesana zany de mba hiteny tahaka ny Rafaravavy Maria hoe tompo tahaka ny mpanomponao maro ito amoron'ny ony Jordana le mpampita sisa no andrazako fombatiko io Jordana io ao paradisa tsara laza no ny finoanao avenao satria manda fanompony tsampy volana Aogositra zao avy amin'ny Septambra le fanompona be isan-karazana ny faritany any anazy zany ry havanao lozika an'izany fa ianao raha président de la république ianao PM ianao ministre ianao député asaina am'izany ve ianao za milaza aminao amin'ny anaran'ny tompo aza makany ianao raha tianao assurer fiakaranao any an-danitra ninina frena politika ianao afatry ny martiora zany afatry ny tompo zany ho atsika fiangonana malalany am'izao 5 Aogositra izao fahamarinana faharoa ry havana de zao fahamarinana faharoa de zao ny olona tsara laza noho ny finoany manda ny fanompon-tsampy fa faharoa manda ny fietsaram-belatsy manda ny fietsaram-belatsy zay no tenenin' Jesosy am'reto jiosy reto amin'ny Luka 2:7 ozy izy hoe nareo ozy izy manaiky ny asan'ny razanareo ny razanareo zay namono mpaminany rehetra zay nirahana tany amin'ny tany de inona mody ataonareo hoe nareo manangana fasana ho an'le mpaminany ohatrany hoe fanonerana ny ratsy nataon'ny razanareo non ozy izy Jesosy laza aminareo fa ho adinina aminareo zao ataonareo zao ho adinina aminareo zao ataonareo zao fa maninona no adinina aminy manao ny asan'ny razana iny zany hoe le fanahiny le to am'le razana le fanahy to am'le razana le fanahy mampietsara velatsy zay ny mbola ato am'reto taranany reto ry havanao ary zay nitenenan'i Jesosy azy bavy ty fireneny ty ozy izy Jesosy de tena hoe manaja io emolotra fa ny fony de lavitra ary tsy maintsy anadinana anao zany fanahyn'le fanahy zay niasa atao mirazanareo ke miaso aminareo ary ianareo manangana fasana andevenana mpaminany io tena mampime mahasositra fa karazana manangana tsangam-bato ny famonona nataonareo ianareo fa tsy herovana ny famonona fa tsy hoe fanonerana ny ratsy nataon'ny razanareo satria rehefa raha ny fietsaram-belatsy ao aminareo tsy tsara laza amin'ny finoana ianareo fa malaza amin'ny saritsarina finoana sao de isika zany ry havanao sao de mampalaza atsika saritsarina finoana fa ny olona ry havana ohatran'ireo martiora reo ny olona ohatran'ireo martiora reo tena mifanena marina tamin'ny Mesia
dia hoe tsy manaja azy eo imolotra fa tena hoe mana fifandraisam-pitiavana, mionana fifandraisam-panekena ary manana fifandraisam-panompona manokana aminy. Ary ho marika zany hoe fanolorany any fiainany ho azy zany zavatra asongadiny pastera Rabary dia ho an'ny zareo reo dia hoe hita fa niala adiny zareo dia tena hoe voatokana ho an'Andriamanitra. Niala adiny zareo dia voatokana ho an'Andriamanitra ry havana. Tantarain'ny pastera Rabary fa manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 9 fianarana katekisma, amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 9 amin'ny folo sasany fanompoam-pivavahana lehibe, amin'ny ray sasany miazakazaka miverina ny am-piangonana ireo mpivavaka ireo tsisy toriteny fanontaniany missionnaire. Zavatra roa, inona ny tadidinao momba ny toriteny ankeo maraina? Ary faharoa, mbola mitahiry sampy na ody na zavatra ohatran'izany ve ianao? Aiza moa tsy ho mazava be le lazain'ny pastera Rabary tamin'ny 1831 nisy fifazam-panagoavana be teto amin'ny faritra Antananarivo teto, satria zany no nitezaina ny fiangonana. Ary tamin'izany andro zany dia hoe ny olona rehefa lahady dia hoe mampiady ombilà rehefa lahady. Fa reto olona reto izay nandray an'i Jesosy ry havana dia tena hoe safidy no any am-piangonana. Izay ny toriteny moa dia miompana amin'ny Mesia mazava ho azy. Ny toriteny kosa izy pastera Rabary, toriteny kosa izy pastera Rabary, ny hira kosa izy pastera Rabary tao am-piangonana dia toriteny vita. Ary ozy izy pastera Rabary, ady rima no mafana amin'ny tononkira sasany ankehitriny, fa ady fo kosa no nangotraka amin'ny tononkirany martiora. Sasany variana amin'ny ady rima hoe pastera Rabary, fa ny tononkirany martiora dia hoe ady fo. Fiainany dia tany am-piangonana namarena le fanoloran-tena. Sanatria ve ry havana dia ho marina le faminaniana ratsy hoe rehefa tapitra ity confinement ity dia maro amintsika no kamo, satria tratra le fahazaran-dratsy tsy ho any am-piangonana intsony fa hijery culte amin'ny télévision. Tsy tsara laza no ny finoana ianao ry havana, tsy tsara laza no ny finoana ianao rababon'ny Satana amin'izany. Ary tena hoe zava-dehibe teto amin'ny tantaran'ity Antananarivo ity ry havana, tantaran'i Madagasikara moa zany. 29 mai 1831 batisa voalohany, batisana olona miisa 20. Tena hoe anao fanekem-pihavanana amin'i Jesosy. Ary anaiko ho aroboko anaty rany Jesosy amin'ny alalan'ny batisa ry havanao. Ary tena hoe événement zany tao amin'ny fiainana, fa tsy fomba mpivavahana ho antsika izay mitana saritsarina finoana ka efa le lafina faladi vao mitondra le zaza atao batisa eto ry havanao. Tsy tsara laza amin'ny finoana ianao raha zany no ataonao. Mampihetsy-po ny fanekena ny exigena tamin'ny olona izay ho raisiny ny mpandray rehefa miresaka ny mijoro vavolombelona eo izy dia manoratra ny missionnaire hoe milaza mazava hoe atolotro ho an'i Jesosy ny tenako sy ny fanahiko, hanompo azy sy anao zay rehetra tiany. Ary amin'izao anolorako ny tenako izao dia mangataka amin'Andriamanitra aho hanampiany aho amin'ny fanahy masina mba hitiavako an'i Jesosy amin'ny foko rehetra sy ny fanahiko rehetra sy ny heriko rehetra. Rehefa tanteraka ny teny fikasana ka tonga ny Mesia dia tanteraka koa ny teny fikasana hoe ny olona rehetra izay maniry an'izany dia fenon'Andriamanitra, ny
fanamasina ry havanao. Raha tsy zany ianao tsy aritra hatramin'ny farany. Haitsika nge le hoe zay maritra hatramin'ny farany ho vonjena. Haitsika le tapany farany. Fa re fendohany iny initsika tsy fantatra fa ho alan'ny olona ianareo no ny anarako. Ho alan'ny olona ianao no ny anarako. Fa zay maritra hatramin'ny farany no vonjena. Raha tsy feno ny fanamasina ianao, raha tsy feno ny fanamasina ary fenona mandrakariva ianao, tsy aritra hatramin'ny farany. Reto kristianina reto ry havana ny alahadiny any am-piangonana ary mampihetsy-po mahita par groupe de 40 na 50 izy maketsy fiangonana Ambatonakanga ketsy mivory ao amin'ny efitrano fisaina ianao Ambatonakanga ny alina manontolo miara-mivavaka. Ifonako ny tompo azoko isaina amin'ny ratsan-tanana roa ngamba fiara hitatoro mivavaka ato mity isotro fitiavana ity ry havanao. Efa mifona tamin'ny tompo ary avy eo noho tsy azo atao tsony ny vavaka dia hoe fandimby mandray antsokosoko any tokantranony mpivavaka. Ngamba raha am'izao tsika aza mivoaboaka any ianao ka maty any ianao ka misy rondenge any sy ny karaza matimaty foana any. Matimaty foana ahoana lasa mitsara lavitra ianao raha maty ho an'ny tombo tahaka izany. Ary raha fantatra fa tsara laza noho ny finoana ry havanao. Famarinana fahatelo farany. Famarinana fahatelo farany dia izao: ny olona tsara laza noho ny finoany dia mahafantatra fa raha maty eo amin'ny tompo izy dia makany an-danitra any amin'ny paradisan'Andriamanitra. Ary avy eo amin'ny fotoana izay hanendren'Andriamanitra n'izany dia miara-miakatra any amin'ny Jerosalema vaovao. Ny olona tsara laza noho ny finoana dia mahafantatra fa raha vao maty izy dia mamantanao paradisa ary amin'ny fotoan'andro dia miara-miakatra any amin'izany hoe Jerosalema vaovao zany. Reo olona rehetra izay ny tany sain'ny Hébreux 1:20 amin'ny testamenta taloha reo, izay tena hoe modelina finoana ry havana. Reo olona rehetra reo zao ankehitriny dia efa miandry antsika kristianiny testamenta vaovao ao am-paradisan'Andriamanitra. Fa rehefa miteny ny soratra masina hoe fa Andriamanitra efa namboatra izay tsara lavitra ho antsika mba tsy atao tanteraka ireo raha tsy efa mbio kosa isika rehefa tonga ao paradisa isika ry havanao, zay vao miaraka ampiakarin'Andriamanitra any amin'ny Jerosalema vaovao. Fa tsy misy reo efa manatombo any amin'ny Jerosalema vaovao. Non, noho ny laza tsara noho ny finoany maty izy na mbola maty talohan'i Jesosy azy izy ao amin'ny paradisan'Andriamanitra izy ankehitriny. Zay no lazay ny mpanoratra ny epistily ho an'ny Hébreux ao amin'ny 9:20. Ary noho izany Andriamanitra dia tsy menatra atao hoe Andriamanitra satria efa nanamboatra tanàna ho an'ireo izy. Andriamanitra dia tsy menatra atao hoe Andriamanitra satria efa nanamboatra tanàna ho an'ireo izy. Le tanàna namboariny ho an'ireo sy ho antsika ry havanao dia le Jerosalema vaovao. Fa tsy mbola miandry any izy, fa miandry ao paradisa izy, miandry antsika dia miara-miakatra any. Zany ve ny finoanao zany ve ny finoanao? Fa zany ny finoany ry Rafaravavy Maria, zany ny finoany reo martyra rehetra reo. Fatany tsara fa tsy fefarana. Fatany tsara fa tsy fefarana. Zany hoe fahafatesan'ny tena ety an-tany zany. Nampihetsy-po ry havana le tantarana lehilahy anankiray zay, martyra anankiray zay. Izy moa dia anisan'ireo maty nazera avy eny am-pamarinana tamin'ny mars 49. Dia izy io zany tamin'ireny fotoana fanenjehana reny dia ohatran'ny martyra maro dia nikadrainy. Fa azo lazaina hoe goragora ihany le fiandrasana azy. Dia moa nisy rahalahiny zay, rahalahiny ray tam-po aminy nahazo alalana tamin'ny mpiambina hoe hitondra rano
hoe azaony rainy miadana maka dosy ao ampikatranao de ny andro ariva de mitokana izy ro lahy de miresaka le rahalahy rainy miadana miresaka le rahalahy rainy miadana am'rainy miadana do tsika tsy mijery le mpiambina fa ndo tsika asianao andeha ndo tsika asianao hitsoka ozy izy fa afaka mitsoka tsara mihitsika zao inona ny tenenin'ny rainy miadana inona ny tenenin'ny rainy miadana tam'le rahalahy ndry havana inona ny tenenin'ny rainy miadana nibantsina ny rahalahiny izy ny teny hoe aza samponana ny diako fa ho any an-danitra afaka mitsoka nga izy fa tsy lalàna nga izy ho resany zao fa io le tena antsika fitarian'ny fanamasina aza samponana ny diako fa ho any an-danitra aho mbola nisisika ihany hoe rabary ny zandrina sady nandatsa-dranomaso nefa tsy azo nahodina rainy miadana de ozy izy rainy miadana tam'le rahalahiny asista mankanesa torinako ianao ry satana zay le hoe araka ny tenin'ny Hébreu to tsy nanao zay ahafahany rainy miadana ry havana fa tanterahany hatramin'ny farany ny diany ho any an-danitra ary azo antoka fa zany rainy miadana zany anisan'ny miandry itsika ao am-paradisa ao ambony ao faranana amin'ny tantarany rasalama ry havana ty moa tsy fitsipikana lalàna fa teny hoe fitarian'ny fanamasina fa inona nasarian'ny rany miadana hiatrika fahafatesana ohatran'izany le teny fampanantenana nataony Mesia hoe fahazo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanamasina aminareo ary ho vavolombeloko ianareo tsy ho vavolombeloko hatramin'ny farantany fa ho vavolombeloko hatramin'ny farany dianareo ety an-tany zay ny fitarian'ny fanamasina azy zay le izy ry havana raha salama martiora izy koa moa zany nygadraina tamin'ireny fotoana ny fanenjehany reny de izy nygadraina io gadraina izy noho ny finoany de ndray alahady maraina izy maty 14 août 1837 fa ny alahady 13 août izy no nafindra tetsy ambatona kangary havana satria io alahady 13 août maraina io de niteny tam'le havany zay nandefasan'ny ray niaro azy mba hoe ty ambenao fa gadry ty noho ny finoana de niteny tamin'ny rahasalama hono le raha miandravola le hoe avany rahasalama niteny tamin'ny raha miandravola hoe ty ozy izy zerkely ty akanjo ty tena nanda ankitsirano zay nitarian'ny fanamasina ny rahasalama nanda rahasalama de niteny izy hoe alahady androany za tsy mikasika asa mihitsy tezitra niaraka tam'izay raha miandravola lasa nakany am'ray niaro izy de ray niaro ny teny hoe afondrao zao de zao ao ambatona akango io fa rapitsy io finoana so lasa ohatra so lasa modely de ny aliny 13 au 14 dia tao ambatona akanga tao no nitazoma ry havana rahasalama de ny maraina vahana ny gadrany vahana ny fatorana niakatrany iny ambato finaky iny izy nandeha tany amin'ny akaiky ny tranony Jean Laporte iny izy de tonga atao izy mandalo eo amin'ny fiangonana teo Andohaly teo de tompo tatony nandrenesako ny teny mpamonjena ka isaorako anao zany teny andala ny rahasalama tsy nitsahatra ny hira-pivavahana nandalo amin'iny ampamarinana iny izy tonga tao ambohipotsy izy noho ny tonga tao ambohipotsy izy de mbola nihira ry havanao ary misaotra an'Andriamanitra
atao mity fitandremana ty androany no nianatra nunira 540 hoe hitako ny lalantsara ka dia izorako azoko ny famonjena ka ho tanako mafy ampio a ry fanamasina ampio a ry fanamasina ho fampietreretana anao zao hoe ho tsara laza noho ny finoanao ianao satria mifamatotraina am' Jesosy ho tsara laza noho ny finoanao ianao satria tsy mivoana amin'ny tenin'Andriamanitra ho tsara laza noho ny finoanao ianao satria ampiny ny fanamasina isan'andro tonga tao amboabotsy izy ny hiran'io FFPM 540 io dia hoe vita ny hira dia mbola nangataka izy ny mbola azo ivavaka efa mivavaka izy ny alina manontolo nangataka izy ny mbola ivavaka ry havana dia nivavaka izy dia teo am-pivavahana izy nanolotra ny fanahiny teo an-tanan'Andriamanitra dia teo izy no le fonina zany teo izy ny le fonina ary te ozy izy pastera Rabary takoritsika ny olona nanatrika teo ary gaga ny amin'ny fasahiny gaga ny amin'ny fiadanam-pony ary nalatsabava hoe marina ihany angaty fivavahany ity no de say maty toy izao izy marina ihany angaty fivavahany ity zay le lazaintsika tany am-pendohana ry havana malalo tsara laza eo natrehan'ny tompo tsara laza eo natrehan'izay tianao tsara laza noho ny finoanao eo natrehan'izay mpanenjika ianao sy mpaniratsiran'Andriamanitra zany ve ianao ry havanao any Bristol any ny Angleterre dia hoe misy takela-bato fahatserovana Andrasalama hoe mpanompo sampy tany Madagasikara mpanompo sampy tany Madagasikara ny ovao kristianina mpandray nanakaja tao amin'ny fiangonan'ny missionnaire martiora kristianina voalohany tao amin'izany nosy zany ny andro ny ainany tamin'izany dia 7 taona zay mamery ny ainy no ny amiko dia azo azy Matthieu 10:39 ry havanao misaotra ny tompo isika ny amin'izay teny izay zavatra ampatsay vao ny tombo antsika farany dia zao hoe sainy mandrakarivany hoe sokafany ho antsika ange raha naneraka ny Mesia izy sokafany ho antsika ny paradisa ary raha salama martiora sy ny hafa rehetra dia efa miandry antsika ao izy ary dodinareo eo am-piandrasana antsika fa teo any Jerosalema vaovao izy ho aminareo ny fahasoavan'ny tompo amen.